Mbola ampitombona aminareo hatrany ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ity riavana ny Alahady farany amin'ity volana ity, izay andiniantsika ny lohahevitra manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Tao anatin'izay volana izay ary mba te hanontany antsika kely fa zany hoe saina natsainany ihany ny valony. Tena resy lahatra tokoa ve isika fa mahay sy mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra? Tena resy lahatra ve isika fa mahay sy mahefa zavatra rehetra Andriamanitra? Andriamanitra lasa fahazarana fotsiny ihany mamerina ilay lohahevitra kanefa tsy ao akory ilay finoana. Ny perikopa izay akantsika niavatra riavana amin'ity anio ity dia ny asan'ny apôstôly toko 12, ny andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny 17, izay mbola maneho hatrany fa mahay ny zavatra rehetra ny tompontsika. Ny fiainantsika kristianina riavana dia tsy midika hoe tapitra treo ny ady. Tsy misy fisedrana intsony, tsy mandalo olana intsony satria manana an Jesosy Kristy. Fa izany rehetra izany anefa dia velan'Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainanao mba hahatonga sainanao, hahatsapanao izany herin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainanao. Dia hanaporofon'Andriamanitra amintsika fa ampy ho antsika Andriamanitra. Tena ampy ho antsika Andriamanitra ka tsy tokony hitady famonjena any amin'ny hafa intsony isika. Ity perikopa eo ambany masosika ity riavana dia maneho izany herin'Andriamanitra izany izay mihoatra lavitra noho ny herin'olombelona ary tsy takatra ny saina mihitsy ary. Dia manoloana izao soratra masina izao misy hafatra roa ho antsika fiangonana. Ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny voalohany Andriamanitra mpamonjy izy. Andriamanitra mpamonjy izy. Fa ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ihany koa ny faharoa, Andriamanitra mpamaly vavaka. Andriamanitra mpamaly vavaka. Andriamanitra mpamonjy riavana, ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Izany ny voalohany. Eo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo no ahitantsika izany. Andeha indray isika hiara amaky izany andininy faraky ambin'ny folo izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary rehefa natsiaro fanahy Petera dia nanao hoe, ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Heroda sy ny fanantenan'ny Jiosy rehetra. Ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany riavana tena tao anatin'ny fanenjehana mamaivay ny kristianina, ary ilay Heroda mba reto dia zafikeliny Heroda lehibe izay nampamono ny zazakely latsaky ny roa taona tamin'ny andro nahaterahan Jesosy Kristy. Dia ny tena anaran'izy io ampahafantarina amintsika ihany, i Agripa. Izany zany ny anaran'ilay Herody eto. Tena nanenjika ny kristianina izy ary voalaza mihitsy eo amin'ny andininy voalohany eo fa nisy martiora mihitsy ane ny kristianina. I Jakoba moa ny voalaza eo izay iray amin'ireo apôstôly 12 novo noho ny Herody. Fa tsy izy ihany anefa no nanenjika ny kristianina fa ny Jiosy ihany koa, ireo mpitarika ny fivavahana, ny fariseo sy ny sadoseo izay tsy nino fa Jesosy Kristy no Mesia dia faly tamin'izany fanenjehana sy fampijaliana ny kristianina izany. Fa rehefa nahita izany fifalian'ny Jiosy izany hoe nakasitrahan'ny Jiosy zany ny hanenjehana ny kristianina i Herody, dia iny fa nahazo fidinana. Nisambotra ny Petera ihany koa izy ary vonona mihitsy ny hamono an'ny Petera amin'ny andro Paska satria efa nianakaiky zany ny Paska tamin'io fotoana io. Fa ny alina mialohan'ny mpiasa Paska riavana, ny alina mialohan'ny tokony hamonoana ny Petera no nanehoan'Andriamanitra izany asa mpamonjena mahagaga izany. Dia hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny 10 moa ny fomba nanafahan'Andriamanitra azy. Naniraka ny anjeliny ny Tompo hanafaka azy, manoloana ny mpiambina maro isan-karazany satria voalaza mihitsy fa miaramila mitana fitaovam-piadiana 90 no miambina ny Petera, kanefa nafahan'Andriamanitra tamin'izany izy. Nivaha ho azy ny fatorany ary tafavoaka soamatsara tao am-pigatrana izy. Inona ny dikan'izany rehetra izany riavana? Ny dikan'izany dia izao: tsy misy mahasakana ny asa mpamonjen'Andriamanitra izany. Sarotra ane zany hoe hitsoka amin'ny tanan'ny mpanjaka zany
Sarotra izany hoe hitsoaka manoloana ny miaramila 9 zany. Ary raha fijerentsika olombelona efa tsy misy fanantenana tsony fa tsy maintsy hoe ho faty zany Petera na tiana na tsy tiana. Kanefa tao anatin'izany indrindra no anehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny voninahiny mihoatra ny lavitra noho ny an'ny olombelona. Ary ny famonjen'Andriamanitra ry havana dia tadidio fa tsy takatry ny saina mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra, famonjen'Andriamanitra. Ny vao azy anie ny gadra e. Ny vao azy ny gadra, vo azy ny vavahady. Ary ireo miaramila 9 ireo tsy nisy nahatsikaritra ny ninona akory fa tonga ny maraina dia hoe lasa izy Petera teo, lasa izy Petera teo. Izany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ary na Petera ry havana na i Petera azy no heveriny fanofo mihitsy ny zavatra ny lalovany. Kanefa zava misy marina tokoa. Ary izany ry havana ny mahandriamanitra n'Andriamanitra. Tsy takatry ny saina ny heriny ny fomba fiasany. Amin'ny fotoana izay tsy nanan'olona fanantenana intsony. Amin'ny fotoana izay hisian'ny olana kanefa tsy hain'ny olona vahana intsony no miasa amin'ny vantan'Andriamanitra. Ary tena batain'Andriamanitra mihitsy izay matoky azy ary avoakany ho amin'ny fitahiana mahatritsika ataony mpandresy tokoa. Ary izao mino fa isika tsiraray avy ihany koa mety efa natsapa izany fiasan'Andriamanitra izany. Mety efa nanana olana saribahana isika. Ary isika ary nanana heritreritra hoe sarotra be ny amahazany, tsy voavatsony izany. Kanefa dia novahan'Andriamanitra tao anatin'izany. Nafahan'Andriamanitra ao anatin'izany dia iny ianao fa gagagaga tonga sainao dia nahenjana izany fiasan'Andriamanitra izany. Za efa niheritreritra hoe tsy voavaha intsony ity olana ity. Kanefa voavaha ilay olana no fiasan'Andriamanitra. Ary izany ry havana no hitaomana antsika hoe ampoantsika Andriamanitra, ampoantsika ny famonjeny. Jesosy Kristy ry havana, raha mijery an'ilay Lioka 5:12 ka hatramin'ny 12 teo isika, dia naneho izany famonjena mahagaga izany ihany koa tamin'ity boka izay noresahanao ity. Izany abokany izany dia areti-koditra tena mahamenatra ao amin'ny Baiboly ao. Rehefa voanjany zany ny olona anankiray dia voailikilika, tsy mahazo mifandray aman'olona, no heverina hoe maloto satria vokatry ny fahotana ny nahazona izany fahabokana izany. Ary no eritreretina mihitsy izany aretina izany hoe tsy azo sitranina mihitsy. Kanefa ahoana hoy Jesosy Kristy? Mety aho, madiova ianao. Dia tena sitrana ilay boka, ary tsy ny ara-batana ihany no sitrana fa ny ara-panahy ihany koa. Ary andeha ry havana ho taditsika ihany koa fa isika nefa voafatotry ny fahotana ane isika. Ary vokatry ny fahotantsika tokony ho faty isika, ho very. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra, ny famonjen'Andriamanitra atsika dia nalefany, nanome an Jesosy Kristy ho atsika izy mba hanavitra atsika ao anatin'izany. Dia voavela ny helontsika ary misokatra ho atsika ny inona? Ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zava-misy ankehitriny ry havana, mino fa isika dia matsapa an'izany tsara mihitsy. Mety misy fotoana ao anatin'ny olana saribahana tokoa ny olona. Mety ho olana ara-boly io, mety ho olana eo anivon'ny tokantrano io, mety ho olana ara-panahy, ara-pahasalamana. Ny sasany tsy mahita asa, ny sasany tsy mahita vady, izany moa mahazo ny ankabetsahan'ny tanora indraindray. Sy ny olana maro isan-karazany, dia iny fa midodododo makany amin'ny sampy, dododo makany amin'ny dada arabe, sy ny maro isan-karazany. Dia engy anemo mirariana. Tsy hisy an'izany ato amin'ny Fjkm Atsimon'Imahamasina. Inona fa tsy hisy an'izany ato? Fa raha sanatria izany misy an'izany dia mibepa aingana, miala aingana, tsy hanafaka anao izany, tsy hamany olanao izany, fa vao maika ary hamatotra anao, vao maika mamatotra anao izany. Ka inona ny tokony ataontsika ry havana manoloana an'izany? Ny tokony ataontsika dia izao: ataovy ampoanao ny famonjen'Andriamanitra, ataovy ampoanao ny famonjen'Andriamanitra satria tena feno izany ary azo antoka ny fandresena. Aza manao hoe sady manompo an'Andriamanitra no manompo sampy, fa maneho tsy fahatokinan'Andriamanitra izany. Raha manana olana zany ianao dia manatona an'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra. Fa rehefa voavaha ny olanao, tia manko indraindray no adinitsika, rehefa voavaha ny olanao
dia ny tokony ataontsika dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra aza manao tahaka ilay boka 7 lahy izay nisitran'ny Jesosy Kristy kanefa tsy niverina nisaotra sy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa ny tokony ataontsika ihany koa rehefa novahan'Andriamanitra ny olantsika, nafahan'Andriamanitra tao anatin'ny olana isika, dia tokony hanahaka ny natao Petera isika. Eo amin'ny 7:10 eo no ahitantsika izany. Inona no ataony? Nijoro vavolombelona tamin'ny asan'ny Tompo izy. Nijoro vavolombelona tamin'ny fitondran'ny Tompo izy ary nitory ny fahatsarana. Dia izany ihany koa ry havana. Andeha isika hijoro vavolombelona manoloana ny fahatsarany Tompo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa tena sady mampahery ny hafa izany no fitoriana filazantsara ihany koa. Dia mahereza ry havana. Izay ny voalohany. Ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia Andriamanitra mpamonjy. Fa ny faharoa, ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia inona ilay faharoa latadintsika? Andriamanitra mpamaly vavaka. Andriamanitra mpamaly vavaka. Rehefa nahery ny vavaka sy ny talao tamin'Andriamanitra ho an'ny Petera ny fiangonana ry havana, satria nosamborona zany Petera, dia tena nohenon'Andriamanitra anie zany vavaka ny fiangonana zany. Ary nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny famonjeny mahagaga tokoa. Dia andeha ane raha antsika mamaky ny 5, tsy novakitsika teo moa zany. Ny 5 tapany 2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ny fiangonana zany manoloana ny fanenjehana ny kristianina, manoloana ny samborana ny Petera sy ny nampigadrana azy, dia tsy nitsoka akory, tsy nandatsa amin'ny Petera akory, tsy nivadika tamin'ny finoana akory, na dia mafy aza ny fanenjehana. Fa inona nataony? Ny vavaka. Dia ny voambolana ampiasaina teto mihitsy hoe nahery nangataka tamin'Andriamanitra. Tena nitalao izy, tena niantoraka tamin'Andriamanitra izy, tahaka ny nataon'ilay boka tao amin'ny Lioka 5. Ary tsy nitsahatra tamin'izany izy. Hitantsika eo amin'ny 12 eo moa zany, na dia efa nivaly aza ny vavaka, efa afaka i Petera, dia mbola nivavaka tamin'Andriamanitra trano ny fiangonana, niombona mandrakariva izy, ary tsy nitsahatra tamin'izany. Fa aoka fanamariana kely moa zany ilay Maria izay resahany eto tandremo sao dia afangarontsika, tsy Maria renin'i Jesosy akory io, fa Maria hafa mihitsy. Fa io 7 ka hatramin'ny 17 io ry havana, dia tena valim-bavaka io. Valim-bavaka nomen'Andriamanitra ny fiangonana io. Dia ahoana hoy ny Isaia 7:5, ny 1, indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny ane tsy lalin-dalovana fa manino mahare. Midika izany fa tsy very maina akory ny vavaka atao amin'Andriamanitra raha atao tsara sy atao amin'ny foa tokoa izany. Fa izao anefa ny zava-miseho ry havana, ireto fiangonana izay ny vavaka ireto dia nahitana taratra tsy finoana ihany tao anatiny, nahitana taratra fisalasalana ihany tao anatiny. Nivaly ny vavaka izy ireo afaka i Petera, ary iny fa rehefa namonjy an'ilay tranon'ny Maria Petera nandondona teny amin'ny vavahady, andondondona. Dia nisy an'ilay ankizy vavy mpanovavy niasa tao amin'ny tranon'ny Maria, Roda ny anarany, voasoratra ao zany, nandeha nanantona teny amin'ny vavahady, dia nafantatra hoe i Petera zany. Dia faly be moa zany, dia vokatry le hafaliana dia adino hatramin'ny namoa vavahady, lasa nilaza malaky tany amin'ny fiangonana, tonga ao ane Petera, tonga ao Petera, aiza koa. Dia nivoalaza eo amin'ny 15 eo moa zany, fa ianao ty ve lasa daly? Kanefa i Roda tao anatin'izany tena nanizingizy, tena Petera ho azy zany. Dia tsy nety mino mihitsy ny fiangonana. Kay rehefa tena nijerena, dia iza ny tao? I Petera tokoa. Dia ny soratra masina moa zany dia nilaza hoe niadala amin'izao tontolo izao ane. Maninona toyana? Nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endriny. Tsy nety nino an'ny Roda mihitsy ny fiangonana, na dia marina aza no nilazainy raha tsy nahita izy. Ary izany mila hitandremantsika fiangonana ry havana. Misy fotoana isika tena mivavaka, misy fotoana isika tsy mitsahatra mandohalika, kanefa indraindray toa misalasala ihany ny amin'ny valim-bavaka omen'Andriamanitra.
kanefa aoka ho tsaroantsika ry havana. Andriamanitra dia tena miaino ny vavaka ataontsika. Andriamanitra dia tena mamaly ny vavaka ataontsika ary mamaly izany araka ny sitrapony amin'ny fotoany rehefa hita fa mahasoa antsika izany sy araka ny sitrapony. Dia misy tantara kely anankiray ry havana entina nehoana ny finoantsika fiangonana sy hampandiny tena antsika. Mety efa hentsika izany. Tamin'ny toerana iray dia tena maina izany ny tany. Maina ny tany. Dia satria tsy nisy orana. Dia rehefa tsy misy orana moa izany dia nanino? Miaritra ny rano, miamalazo ny zava-maniry, tsy misy vanona ny fambolena, na isika olombelona ary mahatsiaro sahirana ao anatin'izany. Dia nanapa-kevitra izany i pastera. Andeha hanao fanompoam-pivavahana, iantsona ny olona rehetra eo amin'ny tanàna, angataka orana amin'Andriamanitra. Dia reny ny olona izany. Dia tonga amin'ilay fotoana tanterahana an'ilay fanompoam-pivavahana tokoa ary. Dia reny fa tonga daholo ny olona rehetra teo amin'ny tanàna. Tonga daholo. Dia gaga izy ireny. Raha nahita an'ity ankizy kely, mitondra hely ngeza be. Mitondra hely ngeza be ilay ankizy kely. Fa ataonao iny ny hely ngeza be iny. Dia niteny ilay ankizy kely hoe, fa nga moa isika tsy angataka orana amin'Andriamanitra indray e. Jesosy Kristy anie teny hoe mangata dia omeny anareo e. Dia raha angataka amin'ny Jesosy Kristy zany sika hoe omeny orana, dia omeny orana. Dia sady menamenatra moa zany nangahiay ireo olona nanontany. Izany ka tena finoana ry havana. Ary finoana tahaka izany no tadiavin'i Jesosy Kristy amintsika. Aoka ho tadiditsika fa ny finoana ny nahasitrana ny Jesosy ilay boka ao amin'ny Luka 5 teo e. Ny finoana ny nahasitrana Jesosy Kristy ireo nanana aretina rehetra ka nanantona azy. Ary tadidio ihany koa ry havana. Fa ny finoana no ahazoantsika famonjena sy fiainana mandrakizay. Dia izao ry havana no mandeha ho tsaroantsika mandrakariva. Tsy afa-misaraka mihitsy ny vavaka sy ny inona? Sy ny finoana. Tsy afa-misaraka mihitsy ny vavaka sy ny finoana raha te hiaina sy hahazo izany valim-bavaka avy amin'Andriamanitra izany isika. Ka inona ary ny tokony ataontsika manoloana izany ry havana? Ny tokony ataontsika dia izao. Fianarana ao antsika nataon'ny fiangonana tamin'ny Petera. Tadiditsika ve nataon'ny fiangonana tamin'ny Petera teo? Inona no ataony? Ny vavaka. Nitondram-bavaka ho azy rehefa tao anatin'ny fotoan-tsarotra izy. Ka ny tokony ataontsika zany ao anatin'izany raha misy namantsika fantatsika hoe manana olana, mandalo fisedrana, ny tokony ataontsika dia ny mitondram-bavaka azy, fa tsy miome azy sanatrian'izany, tsy mandatsy azy sanatrian'izany, tsy manome tsy ny azy sanatrian'izany. Fa ndraindray mantsy iainantsika kristianina izany, indrindra amin'ireo olona izay tsy azo azontsika ny miaraka aminy. Ino ataovy any? Mbola aizany azoanao? Izany ny iainantsika ndraindray, kanefa tsy izany ry havana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tokony ataontsika dia ho eto am-bavaka izy ireny, mba hahery sy ho afaka amin'izany. Ary raha mbola misy azonao atao ihany koa hanampiana azy, dia ataovy. Fa ny tokony ataontsika ihany koa, rehefa mivavaka sika ry havana, dia manana finoana fa tanterahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany raha mahasoa antsika sy araka ny sitrapontsika, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahafahan'ny Petera ny ry havana dia nahasoa ny fiangonana. Nahasoa ny fiangonana ny fahafahan'ny Petera. Dia aoka ho tadiditsika mandrakariva hatrany ihany koa. Fa misy filo moa valim-bavaka? 3. Ny voalohany eny. Faharoa tsy. Ny fahatelo miandry kely aloha, kalma fotsiny, mandrasa ny fotoanan'ny tompo. Fa aoka ho tadiditsika ry havana, hitan'Andriamanitra ne izay mahasoa antsika. Hitan'Andriamanitra izay mahasoa sy mahatsara antsika. Dia haintsika tsy enjery moa ilay hoe ny hevitra hitondran'Andriamanitra antsika nie. Dia manino? Hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Dia aoka isika hatoky ny fitondran'Andriamanitra, hatoky izany valim-bavaka omen'Andriamanitra antsika izany. Dia amin'izao alahady hitondranam-bavaka ireo marary hoditra izao moa ry havana. Dia andeha isika tena hitolona am-bavaka ho azy ireo ihany koa, be da be ny areti-koditra. Ny boka moa zany voalaza eo. Dia misy an'ity malaza be ity indray zao tafiditra. Inona ilay izy? Mpox. Izay mila fitandremana.
na ny endran-dratsako dia andeha isika ifampitondram-bavaka ao anatin'izany ho azy ireny. Mety misy namantsika sanatrian'izany mety efa avoa tsy fantatsika mihitsy fa andeha isika hitondram-bavaka. Andeha isika hitondram-bavaka tena hitalao fa raha tena miombina ne isika fiangonana dia maneho ny voninahiny tokoa Andriamanitra. Dia misy karine anankitelo ry havana. Farafahakeliny tokony hananantsika. Inona daholo zany karine telo zany? Ny karine voalohany karine pokotany mba ho ara-dalàna zany ianao eo amin'ny toerana misy anao. Ny karine faharoa karine pahasalamana anoratany dokotera ny fanafody mba ho ara-dalàna koa ny fahasalamanao. Fa ny karine fahatelo inona ary mahafantatra? Karine mbavaka. Sorato daholo iza ny tokony hoentina mbavaka, inona ny tokony hoentina mbavaka, ary ndeha tia nataontsika fiainana izany vavaka izany. Raha fihezana ry havana izay voambatra dia mazava ny havatra nomeny tompo antsika tamin'ity anio ity, fa manoloana ny zavatsarotra izay lalovantsika, manoloana ny olana maro isan-karazany, eny mandritra ny andro toko-piainantsika manontolo mihitsy dia andeha ho tsaroana mandrakariva. Fa ilay Andriamanitra izy vavahantsika dia Andriamanitra mpamonjy. Andriamanitra mpamonjy izy, ka na dia izay heverin'ny olona fa tsy misy vahaolana intsony azy dia hain'Andriamanitra ny mampandresy anao ao anatin'izany. Fa ilay Andriamanitra izay hivavahantsika ihany koa dia Andriamanitra mpamaly vavaka, ka hitaomanantsika izany mba hatoky sy anana finoana azy. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ry havana. Amen.